tsy mitsahatra mamafy vaovao laingy amin'ny valim-pifidianana ny fitondrana mafia. Tsika koa tsy mitsahatra mamafy vaovao marina sy vaovao maro-pototra amin'ny alalan'ny Facebook. Tsika tsy manana an'izay hoe téléviva sy ny sisany fa ny antsika ny fampeleza vaovao mba aoka ny Facebook no ampiasaitsika. Ka izany no ela fa iresaka momba ny fanampitehana sy ny famonoana ny tanàna Antananarivo ny tenako. Fanadiadiana zany hoe constatation koa fahitana ny zava-misy. Zay ny tena marina. Ka izao reny zava-dozan'ny tranga hitatsika tamin'ny resaka fifidianana tsy fanao ianao ireny dia fiantsiana tsotro zao nataon'ny fitondran'ny Cédric Vaza sy ny Firongony Mafia amin'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra. Mahalasa lavitra ny eritreritra izao fikirizana akankeriny ny komina Antananarivo renivohitra izao amin'ny alalan'ny fomba maloto sy ny alabato zay mbola tsy fahita nataiza. Zany dia andravana tanteraka Antananarivo no paika malotony reto mafia ireto mba ilavolefina aminy, satria ny tanjona dia ny aminona ny Antananarivo Antananarivo ny arivo latsy maty ray andro. Zany isaorana an'Andriamanitra fa mbola nomeny hery isika hijoro anohitra izany teti-dratsy izany, ka tonga nanao rodobe naneo ny safiditsika amin'ny olona fantatsika fa tena tia marina ny tanànatsika, vonona ny aro, vonona ny ampandroso, vonona ny ara-iasa amin'ny vahoaka n'Antananarivo. Ka tsy anaiky izany fanimbany izany isika na oviana na isy maty sy velona leto aza. Ka mazava zao fa tsy resaka hoe tsy fahaiza mitantana fotsiny zany ihany zao fahampitehana ny tanànan'Antananarivo izao, fa tetika maizina ao ambadika mihitsy no ketrehina miaraka amin'ireo vahiny karana aloha ny tena manjakazaka eto amin'ny tanànatsika eto an-drenivohitra eto amin'ny famitehana ny tanàna. Ny voalohany amin'izany dia ny délestage, zany hoe ny fanaovana antsika menakavy eto an-drenivohitra anaty aizina tsy ho afaky hivoatra ary tsy afaka androso, satria ny herinaratra no angovo eto miasa, eto mamokatra. Rehefa mahantra ianao tsy afaka miasa dia mahantra ary tsy afaka amelotena, ary dia reny tetehany ho fanana vary mavomavo tsy fatapevininy reny, zany hoe atao miankin-doha tanteraka.
Ary tsy vitan'izay le resaka hoe famonona amin'ity resaka angovo ity fa mbola nampiny teleferika. Teleferika zany de mandeha amin'ny herinaratra, zany hoe tena fanaovana tsinotsinona, tena fandatsana ireo vahoaka efa sahirana miady amin'ny tsy fampin'ny elektricité zay lasa tandra varofokototra. Manimba tanteraka ny fiainan'ny mponina Antananarivo, ary tsy eto Antananarivo renivohitra ihany fa eran'ny Madagasikara manontolo, zay mbola tsy pihako ary aletiko tsara fa ny 100 ny vahoaka malagasy no misitraka herinaratra. 100 reo 100 kely zara raha misy ireo zao mbola mijaly fa tiranovan'izao zao. Ary etsy ambadika izany zay tsy hitatsika, rehefa tsy misy ny elektricité, tsy misy ny zavatra fampiasaina anaovana angovo entina na de andrahoan-tsakafo fotsiny ara de ny ala no miripaka. Tsy lazainy intsony fa antonina maromaro, zany hoe an hektara maromaro ny ala miripaka am'izao tsy fampiana elektricité izao. Nefa zao mbola nanaovany teleferika zao vola 450 am'zato tapitrisa euro tokony navitana tohadrano lehibe tovy nandekaleka nolanina amin'io fatin-dra fatim-by miantona ohatry ny kitoza masisy io zay fandatsana ny vahoaka n'Antananarivo satria tsy takatra amin'ny malahelo. Sakafo hoaninao raha tsy misy ahoana ny andananao amin'io, sady tsy vahaolana no mbola trosa fanampy no babentsika am'izao fahasarana nefa mahazo ny fireneny zao. Tsy vahaolana velively na amin'ny lalana, ny lalana isan'ny zavatra iray amin'nona ny vahoaka n'Antananarivo koa ny lalana ratsy, avela ho potika dibo-drano. Ka rehefa tsy afaka mifamoivoy lany andro amin'ny resaka fitohanana embouteillage ny vahoaka, de mazava ho azy fa potika sy matimaty moramora eo. Ary tsy vitan'izay fa ny fitohanana de ny setroka ny fiara sy ny anona rehetra ty mandoto ny rivotra iainana, zany hoe mampiakatra ny pollution, mamparary ny olona amin'ny resaka fitaovam-pisefoana nefa fitsaboana de tsy takabola. Raha antsika mahita fa manapitrisany ny vola lanina am'izao fa aza mba marary ihany. Ka eo zay ny lalana, eo ny tatadrano zay tapitra tsetsina satria tsy voarao kara-dalàna amin'ny fako de mandeha any amin'ny tsy tokony aleny, dia tohana tsetsina ny tatatra masiso ny fako zany de miandrina ny fofona ny aretina hoentina. Raha vao miresaka momba amin'ny Madagasikara ndry zareo aty ampita de les montagnes d'ordure, tendrombohitra zordure ny tonga de ao an-tsain'ny olona, ny fahantrana ny tonga de an-tsain'ny olona. Vous êtes dans un pays très très pauvre. Fa aveo taony mazava tsara hoe malgré tout c'est un très beau pays, un pays très très riche. Ka tsetsatetsa tsiarotro zay fa akoatra ny resaka fako fa ny tena gravy, tena lozy indrindra de ty resaka fahirana ity. Ary io tena ilalaovan'ny aintsika tanteraka mihitsy satria ny andro tokony fiaina amin'ny raha malagasy de mandeha milahatra rano hosotrona mba ho velona. Am'izao resaka am'izao fotoana andro mamay mafana zao de fa zava-doza ny manjo atsika.
ny rano sotroina tsy ampy, ny rano isasana tsy ampy, nefa ny hafanana mamely. Ka ny bidon-na rano dia afa lasa aretina mifindra mahazo ny tokantrano. Ka maroany ny tokantrano efa 70 isan-jato ny tokantrano eto Antananarivo tsy maintsy lasa mivarilavo amin'izany ny vidy bidon zany, 500 ariary, 700 ariary, 1000 ariary bidon ray. Ahoana ny fomba iainan'ny vahoaka amin'izany? Zava-doza amina tambo satria ny rano ny fototry ny ainy. Ka vahaolana mampime tsy misy maharitra na iray aza no atolotry zao fitondrana mafia zao. Tsy fitondrana mbola ampiana farango sosina foana, satria tsy fitondrana reo mampamon'olona. Akoatran'izay dia ny fanotorana tany, ny fakana tanin'olona keriny isan'andro vaky zao, ary ny vahiny ao ambadika ao, karana, sinoa, na ireto manam-pahefana mahery reto manjakazaka reto, mainao an'izany resaka hoe le férosy. Rehefa ilainy ny tany dia tonga izy miaraka amin'ny huissier, bulldozer mandrava sy mimpanangana tamboho, dia na ianao miala na ianao maty. Zany ny faran'ny tanitsika ry zareo, zava-doza amina tambo. Ka le fanotorana tany ity dia efa famonoana kolaka ireo vahoaka madinika monina eny amin'ny faritra iva, satria rehefa mitototra dia miaina zany ny fandehanan'ny rano. Rehefa manangana trano ny olona sady manototra dia miakatra ny rano any amin'ireny toerana efa difotra ireny, lasa safotra dibo-drano tsy azo nenana intsony. Zay le tanjona fa tsy takatritsika. Ka ny mampalahelo dia ireo vahoaka majinika, antsoiko hoe pirina, zay ataony fafazany kely an'ity vola kely, vary kely, reny ihany no jonoiny. Rehefa tonga amin'ny fifidianana, ataony fitaovana, ataony tohatra fiakarana, angalany seza indray, aminony azy misimisy kokoa, fa tsy mety tonga saina satria efa niankin-do tanteraka amin' zareo no ny fahantrana, no ny fampahatrana natao taminy sy ny fanabadona natao taminy. Zaraina koveta ho mpanasa lamba mandrakizay, zany no vina ataony ty fitondrana tsy vaniny ity amin'ireny vahoaka sahirany ireny. Fa mbola ho avy ny anjarany satria reo pirina majinika efa manomboka tonga saina, satria efa leo, satria misy ny fiangarana, na dia eo amin'ny samy majinika, misy mahazo vary, misy tsy mahazo, dia efa leo ary manomboka tonga saina. Ka ireny pirina ireny ihany no lasa pirana, le trondro mihinan'olona zany hinana an'ireo, ho avy tsy ho elo zany. Ka tokony amin'izao ho tonga saina ianareo eny amin'ireny faritra ivy ireny, satria tsy misy maha-olombelona anareo intsony, tsy misy dignité humaine, zany hoe tsy ajaina intsony ny maha-olona anareo amin'ny resaka fomba fonenana, fa antenaina fa iova ny fitantanana Antananarivo, tsy hoe ompelantanan'ireo olo tsy vanin'ireo intsony. Ka efa vizana ary tsy tafatsony zao fitondrana maloto izao, satria tsy arany, tsy vitany intsony ny amafy vola ividy ireny faritra sahirana ireny. Ka efa manomboka miakatra ny fahatezerana ary mameno
laharana ireo vahoaka efa tofoka sy leo izao fiainana tsy manjary eto Antananarivo renivohitra izao, reny tanàna ivy reny. Efa raha mahita fa efa manomboka mijoro manohitra an'ireny tsirariny izay mitranga tany amin'ireny quartier mafana, Anosy Be, Anosy Zatotsinanana ireny tsika, fa miova ny rivotra ka efa akaiky ny farany zao fitondrana mafia mpanimbana Antananarivo zao. Ny resaka tetika fanotofana tanàna moa, fanombana Antananarivo dia efa nanomboka tamin'ny tetikasa Tanamasoandro. Tanamasoandro izay efa mitorana ireo tany lemaka eny amin'ny Betsimitantatra eny amin'ny faritra Ampotromanjaka eny, izay tanimbary fivelomam-bahoaka ary mpamatsy vary an'Antananarivo renivohitra. Rehefa tsy naomby izany fomba ratsy zany miteti-dratsy dia nafindra ny Meritsetosika, dia mbola nafindra indray le problema, mbola ny tamim-bahoaka indray ny akamaroany ny foana nalaina keriny nitotofana ny tambolo sy tambary anaovana zao tetika maloto Tanamasoandro zao. Tanàna ho an'iza, trano ho an'iza, trano ve maka ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao? Trano blablabla, tena blablabla ny hoe bildinina, ohatrany nampanantena ny olona dia nanantena koa ny akamaroan'ny malagasy hoe ho zaraina trano maimaimpoana. Nofinofy zany, tsy nisy zany ny zara trano maimaimpoana zany, taitaizataiza teto ambony tany na firenena faran'izay manan-karena indrindra. Libye no nisy nalaza hoe nomeny Kadhafi trano gratuit ny vahoaka, fa ny ankoatran'izay aloha dia tsy misy zany. Ka hitantsika tamin'ireny trabona tamin'ny cyclone na tamin'ny andron'ny Covid reny, afatratra ohatrany ny omby anepahatra any anatin'ireny stade couvert, kianja mitafo Mahamasina sy ny sisa ny vahoaka. Ty bildinina ny resana blablabla ty tsy resaresaka rivotra fotsiny. Ka tongava saina ry malagasy dia feno zay rehetrarehetra zay dia tsy afaka andavo amono Antananarivo renivohitra nao viny ary tsy ho voafafa mandrakizay ny anarana Antananarivo. Efa manomboka ny zareo, efa mininy nopitehana novainy ny anaran'ny kianja Mahamasina na faritry Mahamasina. Zany ne zavatra grave zany, zavatra na Antananarivo zany hoe Mahamasina zany, novaina ny ty anaran-doza na kianja Barea ity. Mahamasina zany ny vonony, ny eny Manjakamiadana koa ny lotony, nananganana Colisée, zavatra tsy avatra tsisy fotony beton, atsangana any amina patrimoine, zany hoe mirakitra firaketana tantara ny malagasy. Nandaniana vola tamin'ny andron'ny Covid zany. Ny rova Manjakamiadana nasiny escalator, zany hoe nasiny tohatra elektrika. Zavatra famitehana ane tsy misy ohatr' zany, famitehana tsy misy ohatr' zany. Maninona tsy asiana farafara elektrika koa anatin'ny lapa be sakana. Ka tatitra zay ampy ary tsy ekena ny famitehana Antananarivo renivohitra. Tsy avelantsika anao amboletra ny valim-pifidianana, ametrahana mera sandoka, mera tsy lanim-bahoaka ito Antananarivo isika.
tsy maintsy mivoaka ny valim-pifidianana marina, tsy hidiran'ireny osoka isan-karazany reny, satria nananao andreny ary izy resy ihany, ka tsy maintsy hiakaratsika ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra, ka hiaraka isika hiara-iasa amin'ny tojo ravalomanana zay natiny na tsy tiny no lanin'ny vahoaka n'Antananarivo mazava, hiara-iasa satria izy no safidinin'ny olona fa izy no tian'ny tanàna, vonina iaro sy ampandroso, ary manana viana mazava fanivana, fanatsarana, hialana amin'izao fahampitehina tanteraka izao. Ka mba ho iarivo mamiratra, Antananarivo mamiratra, Antananarivo mandroso, Antananarivo madio, Antananarivo mivelatra amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo, ny firenena manontolo sy eran'izao tontolo izao indray ny tanànan'Antananarivo. Oela velona ny arivo lahy tsy maty ray andro, tsy avelantsika horombahan'ny hafa ny safiditsika, ary hoarovantsika hatramin'ny farany na ino kidona na ino kiatra. Misaotra tsika rehetra, mananteny sika fa tonga tsy ho ela ny fandresena fa tsy maintsy ho avoaka amin'ny marina na tiny na tsy tiny. Mandra-peony indray tompoko lasy tompoko vavy.